Ratralalana nosoratan'ny alondrano. Fa lasay zary le kalakely iny e. Ama tokoa hatramin'izao tsy miverina ihany le milaza fa vetivety. Aleo aloha andehanana trano mihitsy sao dia mahany ambadika any iny. Tsy misy olona ty. Fa lasay zary e. Ilaina! Ilaina! Yo, Tamia! Fa makaizy kalakely ty e. Zato efa 10 masoko mitazana andrenibenao. Dia ianao koa tapitapika eo tsy hita hoe manjafina makaiza. Tao ivelany tao ihany ary dadabe fa nitsipona fandrehatra. Ka omeo kely aty le tambavika ao ampatanao. Efa lera tokony isotroko izao. Eny ary e, aleo fa alaiko vetivety a. Aingany ianao e. Ty ary dadabe ny tambavinao a. Sady mbola nafana le izy fa nijanona teo apatana. Fa maninona ary dadabe? Toa salamy madity. Marikivy zany le izy ry kalakely ty a. Zany very dadabe? Ko efa zany lazaiko zany ko inona indray ary. Mivina marina tokoa izy ty natao. Tsy haiko ry dadabe fa bebe no nanaingina an'io a. Oviny izy le naniraka anao nakaromba tany Antsinanana. Iny ve tsy afako maly e? Ie, tena afako maly mihitsy iny. Hitako ny ratsy tsiro tak izany. Nanaretsy roa tambavy koa. Efa tsy fisotro tsony ty. Ty avereno any. Aiza re? De tsy maintsy andeha akaromba aloha zany fa lanina tao fangaro le ariandro tao le izoko. Ary aingany ianao fa sao dia tameo ihany le ramatory e. Mitsetsy ny fanontaniana eto aho. Lasa ria a? Enjana koa nahazo any dadabe teo a. Nisoro tambavy mahasisy. Raha zanga mba nitratran'iny dia nioka nandoa. Sady tambavy efa nangidy be iny no mbola nasisy koa. Nilaina? Oay, neny. Manao neny. Ahoana kia? Nisany ao an-trano ao? Ao nga mama? Tsy ao izy fa zasy dadabe Hubert ihany ny ao. Halasaiza izy? Ary hoaiza aloha ndry e? Andeha akaromba anaovana tambaviny dadabe a. Bebe indray lasa nivilany amin'ny neny fa na tsy marika vao maraina teo. Fa izy indry niaka? Etsy an-tanimbolika. Hiaraka amiko angany any. Mba nalay vaingana fa miandrendry eto dia miaraka mody avy eo ka malama kiny kiraro koa sao dia tsy kasina io sombo. Vetivety ary e. Tonga ty indray neny. Efa elaela tokoa izy izany tsy nandalo raha tsy izao indray. Zery neny a, efa vity ty dia avy dia tia ny lalana fa tiana akaiky a. Shi! Aza meo gahogo eo e. Jerera tsy tapitra very fotsiny ny zavatra ho entindry. Kely fotsiny reny latsaka ny reny neny a. Tsy maninona io. Ody ry dada. Ry, fizy zany e. Matosoa. Fa ihany rery dada. Manahoana nareo aty? Ay ve Laurentsia e. Ie. Mandrosoa ianao e. Voateo mihitsy izao ny laina ny rako kely nakatra ambavy eny an-tsaha eny. Ka inona moa izany voavoana? Efa fanena teny an-dalana koa izy sy nilaina e. Izy aza efa ao ambadika ao. Ao izy manaingina ny tambaviny dada ao. Fa anga moa dia misy vaovao be manahoana fa malahelo dia mba mitsidika e. Ay ve. Ie. Flera matory koa ange. Ratsony le zanaka ao zareo etsy atsimo dia laseny tamin'ny marainy e. Mandrak'izao mbola tsy miverina ihany. Dia tsy hay mihitsy hoe inona ny mahataraiky azy ireny. Eny e. Tsy ahandry azy koa ngamba ny ary dada fa tonga dia resahako amin'ny dada koa ny tena antondiako a. Fa inona? Fa misy inona? Momba nilaina rery dada. Ohatry fa maninona izy? Sa tonga akazy ianao? Tsy tonga akanazy zany aka fa momba ny fianarany rery dada no tiako tenenina.
Tena aleo aloha izy hijanona amin'ity taon'ity fa tena tsy araka tsony. Ay vesy izany aleo izy hijanona rehefa tsy araka loha sady mba manampy andrenibeny mivarotra ihany koa amin'izay. Tsy efa mahay manoratra sy mamaky teny ve moa izy io? Eny fa mety aloha izany dia amin'izay koa mba tsy maka-kizy tsony nareo eny an-tsena fa efa izy manampy eny. Dia efa izay izany aso saorana an'izany dia raha matindriana no nandray. Ka izay koa no tena tsy andrasako anazy etiko. So izy be vazizika eo indray. Fantatro tsara mantsy ny toetra mamy, tsy manaiky lembenana tsy resy dohika izany. Aleo fa mpitaiko aminao ny vaovao henonao eo izay heviny mahakasika an'izany. Dia tsy mianatra tsony mandrakizay ve izany zarina eny? Manaitra koa tsy nareo leveriko fa efa le raha matory. No ary neny, tsy mianatra tsony ve ho aza? Ka efa izay rendry izay manampy amin'ny mamy eny an-tsena aloha ndry. Zaho koa sary neny mbola te hianatra. Mbola tsy mahavita ninina izany diplôma BBC izany. Izay tapaky ny lehibe no arahana arikala kely ity. Efa vita tokona be aloha ilay tambavy sa ilozana menimenina mamoron-dresaka ity indray? Efa voatoko ka. Ary lasa mizaha laoka any an-tsena amin'izay fa efa atoandro ny andro. Ndao dia miaraka mivoaka any sika mianaka Fa ga tsy andro sakafo atoandro ianao? Aleo aloha andery dada fa mifandalovako manaraka mijanona aty misakafo Eny ary amin'ny manaraka izany. Izao ry ny ilaina mbola sahirana neny izao fa tsy hoe tsy hianatra ny andrizay akory indry. Eny fa very taom-pianarana rainy izahay. Tsy ampafirin'ny olona 7 taona vao manala baka koa izy indry. Kôtikôty iny tsy taraiky izany indry na mijanona hery taona ary. Ka hitany neny mba tsara koa ny le mitoy aiza kosa ve dia namako izany efa première dia izany izao mbola seconde foana amin'ny 2 taona. Tsy maninona rehetra izany sady aza tsy mifaninanina izany koa amin'ny fiainana fa tsy mitovy ny fari-piainany. Angamo izany mifaninana fa mba miteny hoe aleo kokoa mitoto izay tapatapako. Mba manekizy fandaminana kia. Tsy misy miteny tsy ampianatra andritsony eo akory fa miandry kely aloha. Samy no afaky ny aninona rehefa izay no izy mba faniriana koa ny iny. Efa tonga eto am-piatsonana masarotra kosa fa veloma indry dia ity misy vola kely ataondry dite aloha mandram-pandaviko indray izay misaotra ry neny velomina veloma indry dia tandremo vola etsy anana sao dia adino ety atokonana dia fa eno maneto eto ny tambaviny lerangaty. Fa naninona raha matotino ela be tany ianao Garangaty tsy loza. Fa loza hoana fa nisy inona? Ka hoe loza ho ako? Ka ny tsy lazaina izay tokony ho lazaina fa tsy lozanao milozaloza eran-trano eo Ka izao maty hono neny totera dia tsy maintsy midina any ambanivohitra izany ny indray amintsika roa niaraka amin'ny marika menakary mba mamita didy. Sady miaraka amin'izy mianakavy koa mba tsy mandoa friana tômôbila Izany Fiaona no atao amin'izany. Ka izay mihitsy ny mampiady ny saiko ato hoe zasa ianao no andeha. Raha momba ny tômôbila indray efa vita resaka tamin'ny maraina izany fa miaraka amin'izareo izany koa. Efa voakotaona ihany koa angely raha matoy iny tokony efa hitsofana mozika aza fa tsy tomanina intsony. Tsy efa 12 taona moa izy iny. Anoany ka taloha koa ny neny taona ny zasa vao ny anamboarana kopina terahany izany hoe mbola mihoatra an'izany izany izy fa tsy izany izao ny olana rangaty fa ianao ty tsy afaka amin'ny voyage ty tsy maintsy izaho izao no mandeha. Fa inona ny olana amin'izany ry Nosy sady efa hainao tsara ny aretina mahazo ahy dia mbola hosahanao ihany mandefa any ve? Eny efa izaho izany ary nakaizy ny ilainy lasa nizaha laoka ilofana atoandro any izy dia izao tokory no Nosy misy iny tonga teo koa loha rano sy hafa ianao ela tany dia tsy andriny
dia inona moa ny antondriany? Tsy ara noho ny fianaran'ilaina ka janona aloha izy amin'ity tom-pianarany ity. Manina tsara hoe rangaty! Ka efa zany lazaiko anao zaniko inona indray sa manjarina renina koa ty ianao? Tsy ekeko kosa izany rangaty izy foana anie ny te-hoderenana nanampy madinidinika any amin'ny momba n'iny zaziny fa raha iny zaziny ho ny voavaly volana nariany teto dia efa niraisintsika tanana ny momba azy manontolo vitantsika iny dia ahoana ho ianao tamin'izany ka? Ko rehefa tsy manana izy inona moa no tokony hamoriseko azy amin'izany? Sady mety any izany dia amin'izay koa mba misy manampy ianao any an-tsena mba tsy mamoaka volana karamanankizy mpanampy mihitsy. Le rangatsy sy sainy ity ny fahirany ty amin'ilay karamanankizy ny ndeha hanombanany ny aveniran-jaza misy saina rangaty fa tsy hitondra vola ilevina akory Fa inona koa ny mahazo an'ilay kalatonak ity Inona ny dirany tsy hitondrana vola ilevina amin'izany sa efa iriny ty ho faty Neveratena fa efa ho ataon'ny fitiavan-karena amin'ny porona. Efa tonga ato bebe. Eny vita. Efa vita angano tokon-doha? Efa vita. Fa maninona hoa bebe no ela be tany amin'ny remarika foana Misy maty rehetra any ambanivohitra any dia mifandinika amin'ny momba an'izany ny tena nahela tany Tonga teo aneneny ry bebe Efa nitenen'ny dadabe amin'ny bebe ve? Efa nitenen'ny aka. Dia zaho hono tsy mianatra tsono ry bebe fa tsy arako neny hono tsy misy an'izany fa tsy nianatra ahoana aleo aloha vity ty adidi ty dia hita eo izay atao fa tsisy an'izany tsy mianatra izany eo. Aza ilozanareo miresaka eo fa jereo le anina ny an-takozia fa mare fofona may aingia zany Otry, inona koa ny makizitina n'ilay rangaty aleoko io jereko ry ny ilaina fa nde mba afa-diko elo vetivety io vareo atokotany io ataovy amiko fapa Eny ary midira amin'izay ny sakafo kia avy eo indray toy izany izay tsy vita midina koa aty rangaty sakafo ho avy efa nasa tanana vetivety Any dia mitondra rano vola ka zao raha pitro vao mangirany-draty izay dia efa hiala ty anomana ny entako mantsy vao tsahatra eo tsika dia apetraka eo vola ilainareo mianaka fa herinandro eo mantsy mijanona Ay bebe no mandeha Samy mandeha fa Hubert mbola tsy masaka voyazika Efa ataovy ihany ny fialatsiny hoe tsy afaka manoatra ho ny hafa tsy salama hoe so lazaindro ngama fa tsy manao adidy indray. Zavatra efa fantany izany sady efa ao anaty alahelo koa ve izy dia mbola hisy fotoana eritreretana an'izany fa le rangaty koa herinandro be izao zany tsika ny tsy mivarotra ry bebe ka tsy hitatsinona fa adidy tsy azo ialana izy ity rehetra ary raha izany mivarotra ry bebe mety zay ianao no mivarotra dia any dia any ianao ny riva vao mody ataingeny maraina fotsiny sakafoko vitanao ve izany ry ny ilaina aza manahy bebe fa vitako izany tsy aleo ve mivarotra toy izay mipetraka fotsiny eto an-tanàna eto dia izay hifandaminanareo mianaka eo fa nareo ny io ndeha andamina ny entana hoentiko maraina amin'izay io tonga ary dadabe Hubert somary tratralina kely fa hariva teo koa vao tena nandeha ny tsena Ay ve ka dia mandana amin'izay manokona fa alina ny andro eny ary 3 andro izay nalasa ny ramatoa any an-tanàna dia isasy ny ilaina ririny ato an-trano tia milainy ity koa moa fakam-panahy be mety tonga maty eo ity izany kay sady kala kely ohatran'ny mbola masina kely hatreto sa izay mihitsy alako be naniko enany dadabe Hubert teo ika ohatra ny mandinidinika raha tsy maso tsy mazavazavo izany masaka vizy eo ry ny ilaina kely sisa ry dadabe
aza mody taraiky be ohatran'izao tsony fa manjary alina vao mikenikeny. Izay eny dia vita e. Tia ny sakafony dadabe dia tiako ny rano. Araizany ianao. Za tonga dia any amin'ny efitra fandriako no hinana fa raha maraina alaiko eo ny vilia. Ka maninona raha tia amin'ny dadabe ny matory e? Tsy matahotra ve ianao amban'ireo? Tsy matahotra ka. Efa zatra koa sady hatr'izay raha tsy matahotra. Sady mangatsiaka dadabe fa avia tia amin'ny dadabe matory. Aleo fa pakarako lambo eo dadabe raha mangatsiaka. Fa za any ambany any ny atory ka. Izay fa lasa. Inona ry ny fika fa tena tsy manaiky mora le karty. Aleo aloha matory dia hito eny ampitso e. Izao ny fanararaotana dia tsy eo le raha matoy iny. Tena olon-dehibe tsy menatra. Mangatsiaka ho ny dadabe. Salan'ny adalo. Manahoana ilay? Maro. Salama Lesa. Fa ilany manao? Salama tsara. Izany tsy fa saika an-tany fotsiny hoe rovindra matoy manosy vao tonga eto. Fa angamba tsy miteny aminao ny ray aman-drenao hoe amin'izao izay ny tonga? Izy ity dia masika. Non, tsy masika izany fa ianao manana ihany. Izay mihitsy anie ilay andrasako aminao e. Izay tsikitsiky izay. Eo dia somokotra ery izao mamoaka entana. Raha endry ianao tsy manampy fa lozana manadala fotsiny eo. Raka inona ro ny anampiako andry? Eo lesy mba batao ifindra etsy ambony latabatra sy tia katsaka ity fa mafesa be dia tsy zakako. Rasoa. Eto. Saotra lesy dia laha marina moa izany dia sambatra ery fa mandeha dia ohatr'izao fotsiny dia tonga ny hira fihinanana dia mody mihinana. Magnantana masaka. Eo fanaterako vary indrindra izany no manahirana andry. Ka tsy anaharery no mampiferitra anahy fa dadabe Hubert. Nga adininao ny fisiany. Tokoa moa. Ary marina aho. Fa tsy masika be ohatry ny taloha intsony ve izy? Maika zitina noho ny teo aloha ariko. Sady oka ihany amin'izao ka. Maninona? Oka lesany rezaka izao no anay fa hono marina ho ahy e. Mbola bavako am-pianjonana foana nga le namana gendarmerie. Eny ke fa tara amin'ny ray nga hono ry ity ka. Mba manontany na mahafa-tsy maintsy hoe tara ve raha vao manontany. Dia inona izany no mahaliana andry aminy? Dia lazaiko azy ve fa inona toa izao mampiasa saina be ohatr'izao? Vita ve izay no nataony lahy e? Afaka moa dia lahy fa leo aho hivarotra amin'izay. Dia misaotra ny lamba nanampy ateto. Eny efa vita koa ny nataoko. Fa inona ho any mampiasa sainanao teo? Inona koa ny itadiavanao an'i Kristian? Aleo aloha re mba manaraka sady efa be olona be reto milahatra reto Izany aleo amin'ny manaraka tantaraiko an'lahy. Izay mety amin'indry ary. Fa mila lazaindriana fotsiny ny anton'izany. Efa hoe eno Izay ary fa tena mbola mamerina misaotra lahy nanampy ahy ity e. Anabavika ngendry ny hafa aza ampiana maika ve fa ndry? Mba iza loatra ary ny ray niteraka dia fa maninona ny fiainako ny tsy mba nitovy tamin'ny an'olona. Maninona izany miaina an'izao zava-mangidy izao. Efa tsy mipetraka anilan-dray aman-dreny. Tsy mahalala akory izany fitiavan-dray aman-dreny izany. Izao dia tsapako hafa fihetsika aminy kokoa dadabe. Haiko tsara ny tiany atao satria fitaovana entin'ny mampibaribary izany ny tenany. Bebe ity tsy hainy fotoana hiverenany. Dia ahoana ary ny raha dia inona indray no iseho. Malahelo tsy te ho izany ka dia hijanona aty an-tsena any atory.
Ary maninona tokoa raha mijanona tiany matory e. Fa naninona no alina berika lakely vao niala teny an-tsena? Aila ny pila ilay famantaran'ora tao dia taraiky tany ary dadabe. Zao dia alina indray vao manokona. Amin'ny manaraka vao maty fotsiny masoandro dia efa modi fa aza miletika eny. So maninona eny ka nahirana eo. Eny ary dadabe, ary aleo amin'izay aloha dia hanokona ary. Eny e, mety ihany izao alina izao satria reraka avy any am-pivarotana any kaly io dia matory maty tsy marezy ambonin'ny tany. Ary tsy maintsy ataoko androany amin'izay ty fa efa ela loatra izay nendrasako izay. Aleo ambaioty amin'izay fa tena mitsiriritra fotsiny koa. Tena efa mangiritsina sady izany fantako izany dia hitsapatsapa hisafosafo. Tena ohatra mahatsiaro reraka mafy azy izany ka hoanaingana ny sakafo dia misaika dia matory fa tena reraka. Tonga dia matory be azy zao. Aza dio ilay fanafody eo rehefa makaty ianao e. Eny o. Fa mbola tena ho ela nga ilay izy ao efa misivioranina nie izao rika lakely. Efa andoatra azy mihitsy aho zao dadabe fa miandro ny laoka oridritra kely fotsiny a. Ary aza ela fa mbola maika hifo maraina ka. Hita reto e, tiany sakafony dadabe dia tiany rano ary tia fanafody fa za tonga dia any amiko ninana. Izay fa soava tsara ianao dia tafandrimandry. Raha maraina laiko ireo vilia ireo alohany andehanako mivarotra. Efa lasa fahazaranao mihitsy ry nilainy tia tsy miray latabatra tia. Ka efa alina loatra nery dadabe. Tsy fahalalam-pombo izany ry kalakely a. Fa dio masinandro androany io toetranao io. Ndana, manomboka rapitso a. Modi aloha, dia mikarakara aloha, dia matory aloha. Mazava aminao? Eny tompoko. Ary aleo amin'izay hitsaitsaika moramora ho any amin'ny kala ratsy eny. Sady efa tena reniko izay iny fa efa mifolo sy fefany alina izao. Tia ny varavarana. Tia. Ary midy anie izy izany. Fa angamo mbola mety midy le hiditra mato ka. Tena mafy be izy izany. Manovy ary ve sa ohatrany misy misikotsikotra izany varavarako izany? Ry lanitro, iza re izany e? Sanatria ka olon-dratsy tafiditra ato an-trano ve? Dia ahoana? Inona no ataoko? Mba inona dadabe ary ve izany? Andriamanitro, tena matahotra izany ka. Tsy le aza. Mandreraka mihitsy koa izany. Ny fitaovana ato efa vonona be ilan-drovotra pataloha. Ny vaty maravarany ity tsy mety misokatra fa matsiravina. Ary andraso hoe tomahary olona monimony izany a. Iza koa izany? Aloha noko tsara eto amin'ity sisim-baravarana ity. Feon'iza ary izany? Ohatrany hoe io e. Marina tsy feo an'ny dadabe izany. Dia inona no ilay any aty anefitra aty? Sa sao dia marary kosa ary dia mila fanampiana amiko nefa e. Anontaniana ve? Sa avela ho ao? Aloha ianao izany tenenina izany. Dao lesitsika sy alahy hiverina tory ariva azy. Mandakinina ko ty varavarana ity. Mahaiza mionina le tsy alafa hitantsika eo ny atao raha pitso a. Fa iza koa izany resahany dadabe izany? Dia izay fa lasa niakatra. Ohatrany tsy mazava mihitsy ka. Ary aleo koa matory amin'ny zava-sendran'izay olona misy fahavoazana.
ko ary ve le rangahy momba an'ireny tamin'ny alina ireny? Fa ino dia mampifandravandra ny kialakely ty? Aleo rangahy ho anontaniana any dia hita eo izay avariny a. Dadabe ve ho alina tsy mba nahay ny zavatra fahafa e? Fa zavatra fahafa inona? Ohatran'ny nisy olona nandehandeha izany tao andala tsara tao alina koa. Aza maniry loza eo ry kialakely fa iza no handehandeha ao a? Sao dia heverinao fa moramora ary izany dalon'ny olona izany e? Eo dia mody vendrany eo ilay rangabe lozitra ity. Eny e, tsy mora tokoa aloha izany e. Izay aloha fa dia handokatra tsena amin'izay koa asaotra hatratoandro eto. Ary aza alina any fa rehefa mipaika ny amin'ny 5:00 dia tokony efa mikatona amin'ny fivarotana. Eny dadabe a, arono aho e. Rovinao ary bebe vao mody e. Atelony izay ny lasa. Mbola misy efarany ireny vao miverina. Mbola misasa rehefa voalevona ny razana. Sady aleo aloha izy mba hoany sady hanararotraka vakansy any e. Ay ve, izay fa lasa ary aloha e. Malafosa be ry kialakely a. Dia aza alina any fa ny tany efa tsy milamina. Lasiny. Dia inona amin'izay ny fikan'ny Laribera amin'iny? Iny kosa ve dia ho alefa amin'izao fotsiny? Dia tsy sitraka n'iny voajanahary be iny kosa ve lahy? Angetaheta ambony lakana fotsiny eto. Aleo aloha atao tsara ny planka. Hitako ny atao. Ary maninona no kialan'iny raha fisotroana fampatoreny? Sady hoady mafy ny voalohany iny fa mbola tsy mpilalao iny fa voazaza vao any anaty taranja. Dia ahoana? Iza ny rahako mividy an'izany fampatoriana izany ihany nefa mity za vao mandeha kely dia marary tongotra? Sa oka fa misy le ambiny nampiasaina tamiko tany amin'ny hopitahany iny eo? Sady mba fangam-panafody fa tsy le atsindrona? Dia ahoana? Aleo aloha ka alohako izay dia rehefa hita dia hita indray ny toeny. Atangamby iny ato. Tao tsy ato ka. Ary sao dia aty indray. Betsaka boaty keliko ato dia tsy hitako amin'ireto izay fitehirizam-panafody. Ary sao dia ao anatin'ity sarina karony ity. Reto kosa feno fanafody kay. Dia aiza amin'ireto? Ty fa mbola misy roa ty. Dia ahoana? Atao amin'inona no ty? Sanga mahandro raha tsy izy ihany. Sa aleo fa tokoko le ambina mangazo dia araraka ao amin'izay anjarany eo ty. Tena tsara tao vovoka mihitsy. Ay, ianao ry kialakely ah. Manao anakiny ilaina ary elaela ianao izany vao niakatra namontsy ena androany a. Fa maninona ke? Salama lesy marika. Angaha tsy tafatory maraina tao aho e. Za zao efa ela ny teto ny andry fa hoe sao dia sahirana rereto ny anabaviko mibatareo entana mavesatra be ao ireo dia namonjy andre aty a. Tena mankasitraka amin'ny fahafizatena ny lalesy a. Sotra betsaka. Andry koza tsy maintsy manampy andry foana ho afa avako any andry e. Raha zahavana aza ny tsy manampy andry dia iza ny tatiavindry hanampy andry eo ka? Eny e, tsapako ny lazalahy fa na dia izany aza dia mbola mamerana fisaorana foana lesy a. Avy alao any amin'izay aloha izany dia inona aloha ilay tsy nampahita tory andry alina ka nahataraka andry ohatr'izao e? Ohatra misy zavatra tsy mazavazava mihitsy le fa ohatra misy olona maro nge izany tao amin'ny lalatsara mpanandrefo ny varavarako. Sady ohatra nisy ny sikotsikotra izany ny varavarako. Dia tsy nahita tory mihitsy ny le sara tsy hadiva maraina ny andro. Fa ahoana koza? Dia ahoana hozy dadabe Hubert tamin'izany ka? Manontany aza lesy fa lazainy fa maniry-loza hony a. Moramora hono izany. Izany inona? Fa raha araka ny fampataran-dry ale izany dia mety ho inona? Na koa hoe izy? Tena tsy haiko lesy a. Fitako izay ambara amin'izany. Ary mety reraka koa izany ireny tena marina dia mamorona ny saindry. Aza manao reraka be fa modia aloha androany. Eny lesy a. Mety izay tokoa.
Somary hariva mantsy ilay maly iny vao tafody. Eo lesy loha ty vitriny ity akizaka kely etsy fa lasa tery be tsy misy hodinana mihitsy ato azafady. Ay, eo ary. Zay dia aza manao alifody tsono andry raha maninna ty atsena ty indry dia asa fotsiny. Ny tany anie zao ry milaina efa tsy milamina sady sao dia anaovan'olona kasiparina ty indry ka olozy ndry zazavavy kely io dia miteny azay aleo mody aloha ihany na aneny an-dalana eny raha mety tsy fantatra intsony izay zavatra hitsanga raha mody arivo indry. Oray ilay izany marika fa mbola tsy valinona foana anie ilay fanontaniako momba an'ilay namany lazan-dary iny. Kristian moa? Kristian tokoa ny anarany. Fa lazao amiko aloha izay tadiavandry azy sa fa ny anareo koa ve dia hoe mitady azy ny olona dia avela ho any izany fa tsy atihiny izao. Namita kely iraka any Mahajanga any ilay aniny iny. Tamin'ny alahady mihitsy izao izay no nirevirevina anao veloma azy. Fa ahoana aloha nga tena ilaindry maika izy. Sady toa miketrona izany ry maheno an'ilay valim-peniko teo ka tsy izany lesy fa saika anontaniako zavatra fotsiny izy nanjo izy azy raha tsy eto an-toerana. Fa maninona nefa raha lazaindriana azy antony hitadiavandry azy. Za anie tsy hibery andriana miaraka azy nareo nga moa za afaka hanakana andri amin'izay titiavandry ka. Fa inona re izany efa hoe nisy zavatra saika anontaniako azy momba ny fianarana any an'lahy tonga dia alefa lavitra be ny fisainana. Ay zay aloha fa ilaozako izany ry raha pitsodraiky mazotoa mivatra dia mahalafosa be dia aza mody alina loatra koa ilazako izy rehefa mifampiantso izay hoe tedavy milaina ho elahy. Eny lesy misaotra indrindra. Tonga ary dadabe ary inona koa mitaingina eo am-patany io ry dadabe? Mba nitsapatanjaka teto ary kiala kely dia nandran'io mangazo ambiny tato an-trano tato io. Zany efa kely si izany dia salama tsara tanteraka anie dadabe. Efa masaka izany izy io sa vao eo no nataingina? Efa elo ny teo fa zaho raha efa masaka dia loary tao Efa masaka malemy tsara ty ry dadabe aleo ary ho loarako dia sady tonga dia nanokona sakafo hariva ihany koa mety izay mba tsy alina vao matory. Ary ohatra ny tsy misy siramamy intsony anie ato ry dadabe sa hohanina amin'inona izany izao izy ity? Tana mitsorika vetivety eny an-tsena aloha fa tsy lasy ty raha izany ko. Tsy dia tsara mihinana mangahazo tsy misy siramamy io sady mba tonga dia homana rehefa tonga avany ianao. Mangatsitsiaka izy amin'izay. Zay ary aloha dia mba asio maso io laoka natoko koa io dadabe so mahay azafady Ndiany dia namety ho azy ny tantana. Zao mifanararotana aiza moa le fanafody efa mipitsiriko teo diany ary aleo araraka dia arona tsara ifangaro zay so fa tsy dia misy fofony saingizy ty ohatra ny angidy nefa asiana siramamy moa ty mangazo avioko. Zay fa tonga ary dadabe ilay siramamy sady efa nakavongodronono tao koa dia amin'izay mba tsara ny tsirony. Ay mekely ty re tsy hosotroko io zay ihany no alaiko fa tiany ambo dia ataovy amin'inao. Ary ohatra ny mahatsatso fa hafa izany ny tsirony ty mangazo ty ry dadabe ataovy be siramamy fa mety no le izy efa nialinandro mahatonga an'izany na ty atiako azany eo aloha mekely an'ilay vovodronono teo. Mety izay marina angamba ty ary efa nijereny dadabe ve aloha ilay laoka teo efa nijereko retsy efa kely sisa dia manangim-bary. Mahatory aloha be izany tsika an'io koa tsy ho masaka amin'ny fito ny vary. Tsy aleo ve matory aloha dia mba tsy mihisatra rehefa mifomarainy mba tsara ny toromaso. Maiza ny laoka izany tonga dia otoka ny an-dakozia milian dadabe
Za aloha toritory kely jery vaovao eto. Ary toa mbola tsy maninona foana ilay kalakely ty. Sa moa miandry hafirina iny vao mataitra? Ohatra ny hoe mahavisabesatra zamany no Tomasiko, ny atoko, tohatra ny olona te hatory hafahafa izany aho. Aleo aloha makany an'efitra fa tena mahavisatra be ny lohako izany. Ndre, fa inona kosa ny zavatra mitoboko izany? Fa ino ny zao ry kalakely? Ilaina! Aleo aloha jarena any fa toa tsy mamaly koa ilay kalakely iny. Tena nataitra ilay fanafody ilay aza. Io kalakely fa mitahako eto an-dalatsara. Kaiza ny zavaboary. Alefa raha io bera tonga dia batao ary. Dia aizany ataony akoso. Aleo rangahany amiko aho. Mahavisatra ihany ny kalatonako ty. Eo. Kay. Aleo aloha hitsapatsapa fa tena mbola ho tsara zamby izany. Tena amin'ny mampasika mihitsy. Iza koa ary zany manapaka filiny izany? Fa izy izany? Ilay zalam-panary fako iny no tao. Zao saika tapaka hatramin'ny lalandra. Ary aleo amin'izay aloha esoriny toy ny akanjo manakotakona fahasambarany toy. Ahoana ny amanany ity? Aleo langaro vitinany e! Zay! Manitra indray koa ilay vary. So antoaka vilany io fa aleo aloha andeha hibata an'izany indray aloha kely ilaina. Verina eo tatapi azy eo dia alao tsara tsika mianaka. Zay, taverina sady ary kiala. Ary aleo hitsapateray. Tena mbola kasitety. Somary sarotsatro izany nalova zo ihany fa tsy mahatsiaro ambonin'ny tany ty. Fa mbola tsy mivofoana ve ilay kala iny? Da mbola tsy retsaka mihitsy. Izana be daholo izany fantako izany. Tena natory loatra koa ka. Mama! Marary aho! Andriamanitro, naninona? Toa tsy afaka mamindra tsara. Marary mangiry firy be izany aho. Naninona ry aho? Dia inona koa toy ny amin'ny akanjoko toy? Zavatra madididy. Dia fa maninona ny akanjoko ny rovitra ohatr'izao? Aleo aloha andeha hanao doso rangahy dia hita eo aho. Tena ohatrany tsy mazava amiko mihitsy izao ka. Maninona? Tompo, marary aho. Dadabe, tena tsy fanina. Dadabe, naolany dadabe aho. Sapako marary daholo ny tenako. Indrindra mofa ny fanehako. Neny dada mijaly. Vera fahadiovako. Andriamanitro. Tsy rariny. Sao dia mba tsy rariny izao e. Neny Izany ny gogogo any elatrano amin'izany ny angaro Hubert. Ny omany anahy amin'ny angady sy ny arona. Izany mihitsy izany. Nataonao inona ary lera angatsy valiny tia? Nataonao inona? Marenina teo ry kalakely tia. Makarenina. Nampianarina ny lalao. Manina. Lehilahy lehibe tsy matahotra an'Andriamanitra. Tsy mataho-tody. Safinao ve dia vitanao manao anao ohatr'izao?
dia mivazavaza eo raha tsy te ho taperiko amin'ity ny aitena. Hita teny ty antsy ty, lerako amin'ty aty teny, mivazavaza ihany teny eo. Finoy valiako maty. Inona tsy ny mombola antony tokony havelomako? Inona? Ianao rabeako ary mavita manapatra ny abebinao amiko. Tsy matahotra an'Andriamanitra ianao. Mangina ty tsala mipetsipetso ny ty. Mangina fa matombola tsy vonoko dia mbola mila milalao aho. Mazava tsala totombitany ty mba mivazavaza amiko. Matoko ato tena fa atovy misy mahalala ngezo zava-mitrango zao akotratsika fa taperiko ato ny tena. Ny teny atena azy mitanange atovy reko aman'olona reko. Maty tena fa vatany reko zany. Sady tsy sino ateny zany ko any olona marary malemy lohalika vi. Ary lasa tena mivarotra. Ny andry tena ny kianja malalaka raha riva sady tsy ohatra ny vaty tole alina fa mba mihetsika amin'izay Kay, marary ny tarehako. Tsy vanina. Dia voly. Monomonono eo ihany sa mbola ho ampila reto. Mbola tara mifondra indry androany a. Manao ana aloha e? Salama Lesia. Ary efa iringa ilany teto. Fa maninona ke ty tarehandry ty ny mangana be ohatr'izao? Dia fa maninona koa ny bongo maso be? Fa nisinona ary nilaina? Tsy natoro mihitsy Lesia fa ny anjera dia manentena mafiahy tarehako io a. Ohatry, fa ahoana? Nga tsy nijery lalana? Dia ahoana ozy dadabe Hubert tamin'izany? Marary Lesa Marika. Inona moa no ataony io e? Ary oka izay aloka. Tena ohatrany tsy mampinjo izany hoe izany no mampitomany andreo ohatran'izao a. Misy ratra lalina mahazo andry mihitsy ny falazaona. Fantatro tsara ny endry izy nilainy. Eo tantarao amiko ingana. Nanino indry? Efa hoe marary any tarehako dia izay nampitomany ahy. Tsy manjatsoa izao io raha mamela trasy eo. Sy eo aty fa tiany Kristian foana io a. Izay efa niresaka momba andry e. Dia hodikoana izy amin'ny sabotsy izao. Aleo aloha Lesia nokatra tsena. Manao inona Lesia lahy ny tontolo? Tsy manao ninina fa ahoana ka? Sao dia mba afaka manao namako eto Lesia lahy. Dia zaho tory fa tena marary daholo ny vatako, ny lohako. Tsy maninona izany fa afaka mijanona. Atoroy fotsiny izay tokony ataoko dia afaka matory indray raha avy eo. Ary aza mitomany tsono aho fa jereo ange masondry e. Mivoaka raha io a. Misaotra Lesia. Fa inona loatra ary ny mahazo an'ity ilainy ity? Toa tena hitako mitomany amin'ny folo-manontolo mihitsy izy ny e. Sady efa tena ela izay vao io nahita torokely izy. Fa misy inona ary? Ohatrany tsy mandry izay ny saiko fa zazavavy matanjatsaina be io. Sady tsy beko retaka izany fa tena marary azy matoa ohatr'izao angamba. Tena mbola tsy nahita azy nanao ohatr'izao mihitsy aho mantsy. Fa maninona re ianao ry nilainy? Ary sao dia mba miaraka ary izy Kristian dia miady ohatra. Nefa Kristian azo ohatry ny resak'olona voaisy izany koa. Dia ahoana koa nefa io mangana be amin'ny tarehany? Tena tsy haiko ka. Rary be fotsiny nefa mahita azy ohatr'izao. Nilaina. Mifoaza amin'izay fa amin'ny 4 ariva anie izao e.
teto marina. Firy le zao andro zao? Sy nikotabaisiko mihitsy aloha ndry fa navelako natory tsara teo. Fa tsy maintsy mifoazo kosa nefa satria ny andro efa hariva. So dia taraiky alina ity indray. Efa amin'ny 4:05 ho azy zao. Zany ve? Tena miala tsiny le sy marika fa nifantsika teto an-tsena teto fotsiny ialany no nadalako. Tena miala tsiny amin'ny lalesy. Kandriany tsy salamy. Ahoana moa ny anajanonako rery andry eto? Tena misaotra lesy fa tena manana avana tokoa manana ny lahy. Tena toy ny mpiretam-po mihitsy aza. Mangasitraka marika. Izay ny fisaoratsaorandrianaka. Dia io misy varo any. Ary reto ny vola lafo teo fa mila mandeha mody amin'izay aho. Efa mainka hody koa izay ilay mpiandry tanànao. Dia mirary fahasalamana ho anao ary ny ilaina. Dia aza be tomany ohatran'ny otson moa e. Eny lesy misotra. Ary efa nandalo teo ve ny paka versement? Efa nandalo teo daholo. Tsy mamoaka vola intsony ndry tonga dia efa vola mody daholo ireny. Izay fa lasa ary ny ilaina. Rapitso indray aho tonga manampy andry eo. Veloma marika. Veloma kea. Ary aza be sendisendry ohatran'ny otson moa e. Eo fa tonga maraina indray aho dia main dia afaka matory indray ndry. Tonga ny sakafo? Ty indray ilay antoda tsy mifahatrovany ity. Inona tsara hoe zanongonongonony zandrika alakely ity? Ovo hoanina ataoko laoka e. Dia ina mifangarony? Inona? Trondro maina sy anamalahy. Ary ndana andrahoy amin'izay ny sakafo fa maika atory. Inona re nataoko Andriamanitra? Mangidy loatra izao iainako izao. Isino avy ny olona raha mba mitalaina? Itsaly aho. Oviana koa ary bebe fomba mody. Bebe itsaly efa madianao. Neny alay voatia. Eko mivarotsana sahady amin'ny tenako manontolo mandinika hoe mbola tsy masaka foana ve izy eo rika alakely efa maika atony kakana. Efa miandry varoritra sisa e. Rehefa vita izay atokona ao dia anengeno kely rano mangotraka ao aloha anaovako fanafody. Yo! Aza dino mitondra rano makaty mba tsy hivezivezena any iray avy eo. Ty ary ny sakafonao e. Za tonga dia any anefitry ny hinana dia any. Dia ity ny rano. Kialakely ty nga mitolondoha. Miara matory amiko eto am-pandrinana eto ty fa ninona any. Dadabe tena hoaka rezay mifonarana izy tsy nety nataoko taminao fa mba havelao hatory any anefitry any e. Miangavy nilaviko ny faladianao. Marerina teo fa za migogogo mitomany eo fa ngato misy maty. Tsy mandrarahanyzany aho fa haniny anina dia avia ty akaiko aty matory. Manome hafananana. Fa maninona nefa dia simbasimbanao ohatr' izao e. Sa noza miana ato amin'ity tranonao ty? Noza mipetraka ato aminao ato? Mba matahoran'Andriamanitra ianao ry dadabe. Za netaranakao e. Ano aingany dia izy dia malaky fa miandry aho e. Aza dino le tambaviko ao tandremo manao fihetsika hafahafa amiko eto fa gorobako amin'ny antsina valely ty ny tenda kely tena. Avy eo aleviko otra mandevina alika. Tena te volofelo ty. Tsy rezany oza tenda no tranga be rehefa mitreriny izy. Dia miandry fotsiny izay ataony eto izany. Tsy anohatra. Nefa raha anohatra dia maty satria tena vitan'le tsy faniny ny kampantendako amin'iny antsy be iny. Raha eo, inona re no ataoko e? Avia tsy amin'izay ry kaladinana kely ny dadabetia ary esory any tony. Andriamanitra menatra. Mangitakitaka ny vatako. Tsy misy enatra amiko metsy nerangapy tsy fanity. Bedainy ary aza mifikifika ohatran'io fa tapahako amin'ny tenda kely sa efa tsy teo velona tsony. Ary tsy fatorana aloha ny tana sy ny tongotra so mitsipaka eo ka olosany anjo
Zay tiako indray miara efa marapenina ohatr'izao e. Mba endry tsara fotsiny zay sanga tsara ndry. Tayantsy fonja matahotra nefa sorararantianiny atsy maranitra be iny. Bebea. Orikala kely miarena amin'izay teo. Ndana mandeha mivarotra fefa maraina be n'andro. Marina ny andro. Mirena amin'izay teo dia anamboaro kafe dia miomana dia mandana mivarotra. Ary manena mora boziniko an'ilay tsy manjary ty e. Dia andiso avy Andriamanitra nataony aza mba tsy rariny. Mbola mamerina mikala kely aho. Tandremo ange ka henoko be tantara man'olona any fa dia ahitany Hubert tsy misanga fiainana an-tantrano ato tsy aparitaka ny velany mihitsy. Say ary fa andeha ho any an-tsena e. Aza be koretako ohatran'io koa fa mahasary sainany olona. Na ny olona tsy tokony halala aza lasa manontany hoe maninona, misy inona. Lasa diovy ario tavanao io dia tsy ilaiko be koretaka eo. Ary dia famboary ny saina fa ohatr'ireny foana no ataontsika manomboka izao. Natonga eo azy ramatoa. Mahita fotoana ilalovana foantsika. Sady kala kely koa efa tsy mianatra raha teo e. Lava sy namitra akizy aho e. Tsy tanana andrangotra, tsy tongotry tsipaka. Saingy tsaroa fa misy farana avokoa ny ataonao rehetra ty ambanin'ny masoandro. Mety kely era dia tsy atohatra anao. Fa ho alefa n'Andriamanitra aminao ny lehibe ifanandrona aminao ry dadabe a. Aza be kabary eo fa lasa mivarotra. Aza mody alina be any le ohatra no maly izao nety tsara ny fidiny. Olazaiko amin'ny marika ve ny mahazo ahy e. Nefa toa menatraka aleo ihany amin'izao. Aleo rehefa tonga bebe dia izy no resahako an'izay mahazo azo. Eny fa na dia izaho tenako aza dia kiriko amin'ny tenako. Voazimbazimba tanteraka ny azoko. Tsy misy dikany aho. Voavetaveta. Mody efa tonga efa ela angandry. Ary tsy natory maraina indray sa zany natory maraina ve? Manao anela? Salama tsara kia. Ary fandeha ve ho marary? Tsy marary izany Alesy. Fa ahoana ny tenena lahy izany ka? Ka ohatran'ireny olona tsy matory mandra maraina ireny ny pozindriko. Jereo any amin'ny masondry e. Sady bongo mena be ohatr'ireny olona nitomany ela be ireny. Ny feo andry kasoka. Fa misy inona? Marary ndre? Efa hoe tsy marary fa ela koa. Mety hoe reraka loatra fotsiny angambany. Eny fa na dia izany aza. Fa izany aloha eo ihany fa mety ho tonga hariva ry zareo avy any ambanivohitra. Tena marina? Fa ahoana? Iza no teny tamin'lahy? Otry, to tonga dia faly be ndry. Dada ny antso ateo fa efa eny an-dalana ondry zareo. Mety hanao any amin'ny 10 andro zareo no tonga. Malahelo amin'ny bebe an'iza io ry marika e. Inona teo ohatran'ny zazakely ty? Mangina teo fa nividianako bombo voanjo eo aza manana ihany ka. Kadry ty ohatran'ny mbola zaza beko. Firy taona mondra izao ka? 17 taona fa Efa maninona? Efa manao sipa? Saka lasa ny vavako marina. Efa miezaka ny matotra ho ahy e. Mo ahy fa zao kia. Anao mananitra ny vatana ny dada sy neny dia tsy afaka mijanona ela eto amin'ny eto. Rehefa vita izay zavatra nampiko andry dia tsy maintsy mody Eny lesy ilay vitrine sisa dia izay. Dia afaka mandeha amin'izay ela dia misaotra foana izay ie. Dia aza malahelo endrika ohatr'izao intsony. Izay fa lasa efa eto izany raha matono nosy rapitso.
efa matory maraina any an-trano amin'izay ndry sa ao? Eny e, marin'izany. Dia ahoana ry zanatonina kely ny dadabe? Avy indriko aloha alaina fofona aingana. Milany ianao rangatia. Ary aza manilokilika ohatran'ny avy aty amin'ny dadabe Azafady ianao any angenako sakafo e. Mandany ara dia ingeny sakafo dia avy eo makaty amin'ny dadabe. Lehilahy antitra tsy mahay miaina. Soraleo bebe vao tonga. Enga ny ry lanitra mba ho tonga dia ho disy fa tsy matory niatra mariana any amin-dramarika any. Aleo tsy lazaina amin'ny bojo io izany fa raha vonanao fihetsika hafahafa io dia efa aleo hitan'ny olona. Koa izay fanararaotana nanao anazy. Efa misivy alina herika alakely mbola tsy mambary foana. Ka miandry an'ilay loaka ho masaka tsara e. Noho io jiro mazava be ao latrahana io fa mitaratra manahirana. Ie, aleo aloha avy sakafotsika dia vonoiko io fa za sady mivezivezy manarano any sao hitsapatsapa maizina eo. Tsy vonoiko izany io. Izay rehefa tonga bebe dia mitazana aty dia mahita ny mbola mirehatra dia avy dia moto fa tsy mijanona eny. Tapitra hatreto ny fanararotanao ary rangabe ety Efa masaka ve fa efa manaikitra izany torimaso izany kalakely Efa mandoatra azy io e. Angany ianao e. Ty ary ny varin dadabe dia tia ny rano. Fa inona tamin'ireny teniko ireny moa no tsy azony kalakely hoe aty amiko kalakely ny mihinana sy mandrika. Aza ataony kalakely izay mampiakatra ny tambaviko eto Mbola voaka ny sakafo kaka. Tony mazatra, tonga dia isorony akanjo. Efa tsy ho afontsony angamy bebe. Efa eto indray izany. Vononina indray saina. Ary eo aloha fatotra ihany ka. Fa iza koa izao mandona amin'ny lalina efa alon'be ty e. Sapa misavy sasatra miaina avana. Eo aloha ndriry donona kely fa lasa hita be hijery an'izany sasatra miaina izany. Izao e. Zay ihany Rubert. Ozy, ary inona koa dia mahatera-tsemboka be an'ilay rangabe ety e. Tena bebe izany. Aleo aloha iantso vonjo mafy be. Vonjeo e! Vonjeo! Vonjeo e! Izao! Vonjeo e! Fa misy inona ato e? Aizy nilay izany Rubert. Eo ry marika midira. Fa ay fe ianao tonga androany fa neveriko hoe amin'ny lady ange. Mialahy ianao fa zabananao varavarana fa mila mahita ny ilaina Io eto mihitsy io garabo io ry marika. Otra feoan'ny ilaina nila ny antso vonjy teo raha matoa e. Reko mihitsy izany. Azafady ianao ilay rangaty Ny ilaina! Ny ilaina! Aizy ndry e! Vonjeo e! Vonjeo bebe Rancho! Fa ahoana izao? Fa maninona mifatotra ny bridanetiko izasy ty? Tsy izany fa... Mandeha etsofokon'olona ary marika. Angeny ianao, sy losanao mivandrafandra eo. Tena lozy ty. Tena tsy naposiko. Lantitra marikoriko vanina. Aleo ody mihitsy ampilazany any an-trano raha matoa. Vonjeo re olona! Vonjeo! Ny zanako e! Vonjeo e! Izany fa efa mivokatra olona io. Fa afrimy ny menanao an'izany ny ilaina. Isoreta bebe Vonjeo tetandreo fa misy antsy be any amina andrahonana ho faty fo miantso vonjy na mitantara amin'olona hony. Efa overa be fokon'olona ka. Marika koa efa efa lasa ny antso ny dadatoy eny amin'ny zareo eny. Tena tsy manjary ianao Tsy namposiko e. Aino mody malemy treka. Anasanao ny heriny dia volonao fotsiny. Dia zafinao zao ve? Sa
zanaka sanao natao an'izao tena ny anaty vaniny ianao tena mifonanonosy miala tsiny afa io re olona oy rahamatoa bebe vonjea bebe ry marika io fa mitampoka amin'ny tany izy dadatoa mandana aloha ndry miakanjo ka efa voatady fokony olona nentina any mizandary any le rangahy to zao tsy maintsy entina any amin'ny dokotera malaky ary ainga andry nandry koa ara mila makany amin'ny dokotera any ay anina oy eo aloha dada eo batao rahamatoa fa zay batany ilaina safotra koa mantsy ty aiza hoe zato ary izany efitra misy zareo izany madame Laurentia aty aizy mamaromarika nanahoana fa ina marina no tena zavanytrangy moramora reo ianao fa ato amin'ny hopitaly anitsika mila fahanginana fa andao hivoaka ry atokotany mihitsy dia any ny resaka dia aiza koa le nilaina efa zao ve fasahiranana dia mbola miriry velona any an-trano any koa sanaka izy samy amina ny dada ka zany milazako aminao hoe andao aloha tsika any avelany any dia any ny resaka ho ay eny ary ndao ary ka tsokafo tsara ry sofinao miaino anao fa aza manao safary teny ao koa ianao fa ela be ka nisy maty tany ambanivohatra dia nidina namita didy tany raha matononoso mba amin'ny dada sy neninay dia nilaina sy dada bebera rery ny tao an-trano dia za moa nanampy an'ilaina foana isa-maraina satria nisy zavatra mavesatra maromaro tany an-tsena dia tsy zakany dia inona ny diramama amin'izany accident dia mivarotry nilaina inona ny dirany amin'izany aza manapateny aloha ianao nanomboka kotsan-dranomaso nilaina sady bongo maso koa miakatra mivarotra eny an-tsena manontany azy lazainy fa tsy ampy torimaso ony izy misy fotoana mangana ny tarehany dia lazainy fa nianjera omaly alina ny tonga ary ny avy any ambanivohatra atery-mody aho izy raha matoa manjiafa mbola mirehatra ny jironay dia nasainy dadana naritra azy tonga teo ambaravarana nefa izay efa ho atsasakadiny mahery misy olona mihafahafa izany nefa tsy mamotrano avy eo dia nitrerina mafy dada bibera hoe izy izany sady nanokatra trano izy dia taitra tsy nahetsika tolona tsahambaratra teo ampahitananay sy raha matononosy tampoka teo nisy feo nkika ny tomany koa miantso vonjy taitra raha matoka nitady an'ilaina avy eo aizy nilaina ary avy izy dia niditra na dia niezaka mibananay azy dada bibera inona ozy ianao ny tao fa nilaina ny boridana tanteraka mifarotra tongotra matanana no hitanao teo dia andriamanitra ny zanako miantso ty dokotera ty izany fa ndao aloha tsika nantonena andao ary oka re zay ry Laurentia tena oka izay fa tombon-dalana ihany azy tsika rehetra samy mbola tsy maintsy ody any mama miverena mama marary loatra angesa hoe miverena mama andriamanitra sary alaina fa mahavere mamy mama aza madidy alohan'andriamanitra izany ianao fantatro fa mafy ny manjoanao nefa andriamanitra koa tsy mampitondra izay tsy zakantsika olombelona izany matoa izao no misy eo mila manaiky tsika ry Laurentia mety izao koa lalana voafaritra sy voasorotra ho diavina eny tsy haiko hoe inona ny tokony ataoko tsy tompony tenako tsony matsiary fery reniko maty ny zanako simba tanteraka ny raiko ray tsy fanina tsy matahotra izay atahoran'ny olona fery mitony tsara aloha ianao dia andao hijery ilaintsika tsy tokony mampiseho fihetsika na fiteny hafahafa aminy ianao izy izao no tena simba tanteraka ny sainy sy ny vatany sady mila tohanana fitiavana avy aminao reniny izy ary eoka izay ty ranomaso ty fa efa ato amin'ny etitra misy azy tsika mitsara amin'izay ianao efa miezaka tena miezaka neny
Marika, aza mihetsika mahery alondry. Manao ahoandry ato aloha e. sao lesy aho, sao sisy menatra na hivoaka ny trano ary. Raha ny tiako izao tonga dia maty aho fa tsy veloma matsotso ohatr'izao. Aza miteny izany ianao sombiny haiko a. Tao maneso aho fiantsonao aho sombiny hainy izany. Aza tsona atao izany tsony aho, atsoy amin'ny anarako aho. Milaina aza manao an'izany ry. Tsy niaritra ny naretako ianao ry Marika dia miangavy ianao tsy hametsy ny akory. Raha mba tsy natakalon'io ramatoa io lehilahy fa nitaizany tao ambany fifehezany foana dia tsy nisy ny toy izao. Marina loatra ilay teniko hoe tokony maty aho. Amin'izay ainy tsy manome fahasahiranana ho anao hoe ary izay eritreretinao tsony koa momba afa efa zazy ilay rembe ako sisany fameno hoe tsaratsara aminao tsy mandalo aty amiko ety tsony. Tao maneso ny fahatongavanao ety mba manandreny anahy fa sao ny hafarany. Okizay nilaina ny fona. Mamela ianao, zanako tiako ianao e. Ary zao kazo indrindra ny anisan'ny antony sy ny rahantsika ny aina izany. Matahotra hoe sao ararotiny indray kelinao ianao nefa indrisy. Nilaina, zapako hoe tena marary anao zao mahazo anao zao. Fa na dia izany aza kia tsy verony tsy mpianaka foana nareo. Ianao zanany ary izy reninao. Tsy hoe fiarovako azy fa mety izay mba takany dia tsy ampiarahany miaina aminao amin'ray kely. Kinanjo iza moa no nalala hoe zao nataon'ny olona ty ary. Iza malala ny aompony sy vola vilany saina. Iza moa no nanapoeta dabe Hubert ny havitan'izao. Tsy fotoana fanomeza-tsy nitsonky izao a. Izao nareo no tokony manambadrery, tokony mifampizara fitiavana ary miala tsiny raha hiteny an'ity teniko ity na dia mbola zandrinao azy ary Laurentia. Fotoana izao anehoanao amin'ny ilaina fa manana reny izy. Omeo azy sy atolory azy izay fitiavana tsy nenina hatramin'izay. Tsarovy a, fa raha nareo aza ny tsy hifankaty, iza no hizara fity aminareo. Tsy manao tsinitsinina izao manjohanareo izao fa fotoana izao ahafahanareo mifameno. Aleo mihitsy aloha amin'izao ry Marika. Ary aiza ilay reniko? Ilay niay ateny foana? Aiza bebe? Maninona mora tonga dia lasaina azy no marina hoe maty mamy. Amin'izay mba mitodika aty amiko ihany ny fitiavana. Mbola tsabonaka izy fa ataovy loha izay asalamandria. Izany ny ilaina. Marika, aza andengana tsony izy. Maty mamaria. Lasa ianao voakany e. Raha matotso ny saina dia mbola horariana ho faty ihany koa izy. Inona koa ary ty ataonao ry Laurentia? Tsy izao ilay noteneniko taminao tao an-dala tsara teo. Aleo fatana marina Marika. Marika, valeo aho. Tena marina izany. Marika ho aho. Inona no indrianao fotsiny fateneno aho? Maty tokoa ve bebe? Zakany loatra ny nahazo anao. Niteraka fatapahana lalandra tamin'ny lohany izany dia izay no nafaty azy. Maty izy ry ilaina. Mila matanjatsiny tsika velona fa tomba-dalana ihany ny azy. Tsy ho aho. Tsy manaiky an'izany aho. Okizay nia, okizay. Niso ny maty. Avia ty zanako. Okizay, avia ty. Miala ianao e. Aza mikasika. Ndrainiko nolaiko manao azy zao. Ilaina. Tena enjany ty ka. Maty ramatoana mihitsy. Dadabe Hubert moa ve aritra firiana any am-pony izany tamin'ny daroka nataon'ny olona azy iny. Laurentia indray hitako tena marary azy ny ataon'ny ilaina saingy tsy hoeko tsiny izy. Mbola tena ao anatin'ny ratralalana. Mbola tanora fanahy koa, mbola mora toana. Tsy vidiny azy izao. Tsy mbola takatra ny sainy nametrahan'ny Laurentia azy tao amin'ireo ray aman-dreniny ireo. Ny ilaina indray moa dia tena hita misotro ivelany mihitsy ny ratralalana mahazo azy. Tsy ilaina tsiny izy raha manao andreny fihetsika ireny. Tsy hitantsony izay sarangotana. Hanao ahoana no aviny? Tena hoe namela ratralalana ilay rangahy iny.
Ratralalina nosoratan'ny alondrano.